Ny olona rehetra miazakazaka amin'ny fifaninanana hiditra amin'ny anteny miram-pirenena amin'ny alalan'ny fifidianana solombavam-bahoaka. I Naivo Raholdina kosa miasa mangina misandoka andraikitry ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Nefa izy filoha lefitry ny anteny miram-pirenena misahana ny faritany Antananarivo fotsiny. Solombavam-bahoaka voafidy tao amboribory-tany fahadimy Antananarivo renivohitra. Araka izany, mitohy hatrany ny fandikan-dalàna ataon'ireo solombavam-bahoaka miaradia amin'ny fitondrany Andry Rajoelina ity taorinina nesorana ny Ramatoa Christine Razanamahasoa tsy eo amin'ny toerana mahafiloana anteny miram-pirenena azy tsony. Taitra i Alain Ratsimbazaha solombavam-bahoaka voafidy tao Atsimondrano raha nahita ny didim-panjakana navoaka ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina vice-président ny Assemblée nationale misahana ny faritany Antananarivo. Ny zavatra nanaitra azy dia zao: ny famoahany filoha lefitry anteny miram-pirenena i Naivo Raholdina ny didim-panjakana manala ny directeur de protocole eo anivon'ny andrim-panjakana eny amin'ny anteny miram-pirenena. Hitantsika amin'ity taratasy misy didim-panjakana navoaka ny Naivo Raholdina ity ny sonia izay nataony sy ny tombokase nataony tamin'ny 12 aprily 2024 lasa teo. Tatra ihany koa ny tenako raha nahita amin'izao fotoan'izao fa efa nipetraka ny atsotsika hoe filoha solitoerana na ny président par intérim an'izany anteny miram-pirenena zany. Kanefa dia misy ny fanapahan-kevitra ankehitriny noraisina amin'ny fanesorana ny chef protocole n'izany andrim-panjakana zany izay somiavo amin'ny atsotsika hoe filoha lefitra ny anteny miram-pirenena. Izany hoe tsy misy dikany akory zany ny fipetrahan'le atsotsika hoe président par intérim raha toa ka ny filoha lefitra indray no manasomi an'izany arrêté zay famafana ny fanendrena anio chef protocole. Ho an'ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazaha manokana dia fandikan-dalàna io fihetsika nataony député Naivo Raholdina io ary mifanipaka amin'ny fitsipika mifehy andrim-panjakana eny amin'ny anteny miram-pirenena. Araka ny lalàna mifehy anteny miram-pirenena, ny zoky olona indrindra amin'ireo filoha lefitry anteny miram-pirenena ireo no andimby toeran'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa. Araka izany, solombavam-bahoaka Jean-Jacques Rabenirina no filoha mpisolo toerana mandimby ny toeran'ny filohan'ny anteny miram-pirenena teo aloha, mandra-pisiny fanendrena filoha vaovao indray. Raha ny fitsipika anatin'ny anteny miram-pirenena dia raha misy ny tsy eo toerana intsony zany filohan'ny andrim-panjakana zany dia voalaza mazava vao fa ny zokony indrindra amin'ireo mpikambana ao anatin'ny birao maharitra no misolo toerana vonjomaika na le atsotsika hoe intérim izany fitantanana ny andrim-panjakana ny anteny miram-pirenena zany. Mazava ho azy zany fa efa misy ny olona andray an'izay toeran'izay kanefa dia mahavarina tsy misy ny atsotsika hoe fanaovan-tsomi amin'ny anarana ity taratasy fanesorana any chef protocole Léonive amin'ity andrim-panjakana ity. Hita miariary fa misandoka andraikitra tsy azy sy ny filoha lefitry anteny miram-pirenena Naivo Raholdina. Fanehoan-kevitry Mame Rabenirina manoloana ny fanitsakitsahana ny lalàna mifehy anteny miram-pirenena nataony ity solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boribory-tany fahadimy ity dia zao: araky ny lalàna mifehy an'ity andrim-panjakana eny Tsimbazaza na eny amin'ny anteny miram-pirenena dia ny filohan'ny anteny miram-pirenena irery ihany no afaka mandray andraikitra, mandray fanapahan-kevitra, manala na mampiditra ny olona ho mpiasa-panjakana ambony eo anivon'ny andrim-panjakana eny amin'ny anteny miram-pirenena. Midika izany fa tsy manana fahefanana ny kely aza ity solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ny boribory-tany fahadimy ity anala na ampiditra ny olona ho mpiasa-panjakana ao amin'ny anteny miram-pirenena. Raha mbola tompona andraikitra ambony ihany koa ka mahalala ny anjara andraikiny sy ny asany tsy ho nanao an'iny, izay nanaovako hoe engane ka tsy ho mariny ny zavatra iny fa mety hoe fake ozy ndraiky izy. Ny zavatra tokony tsy aivona ao anatin'ny iny dia zao: voalohany indrindra araka ny règlement intérieur ny anteny miram-pirenena dia fahefan'ny filohan'ny anteny miram-pirenena ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony ao anivon'io andrim-panjakana io.
raha izay faharoa raha zoina lay ataontsika hoe fandraisan'ny filoha lefitra zoky olona ny andraikitra misolo toerana ny filohan'ny anteny miera-pirenena dia tsy mahafindrany izay fahefany ny filohan'ny anteny miera-pirenena hanendrim-pampiasa-panjakana ambony zay ny milaza hoe manendro moa zany fanendrena dia mampifandray ho azy ny hoe fanafoanana fanendrena ihany koa. Nanamafy ihany koa i Mame Rabenirina fa efa miasa ny filoha lefitra ny anteny miera-pirenena ankehitriny Jean-Jacques Rabenirina amin'ny maha filohan'ny anteny miera-pirenena mpisolo toerana azy. Fa ny zavatra nanaitra azy ny tsy fanajana ny rafitra misy ao amin'ny anteny miera-pirenena nataony solombavambahoaka voafito tao amin'ny boribory tany fahadimy. Zay indrindra mampametra-panontaniana satria ao anatin'lay taratasy zay miparitaka any amin'ny tambajotra any dia milaza fa hoe araka ny sosikevitra avy amin'ny birao-maharitry ny anteny miera-pirenena mpikambana amin'ny birao-maharitry ny anteny miera-pirenena ary nanatrika ny fivoriana rehetra faraparany fa tsy niresaka an'izany nandritra ny fivoriany ny birao-maharitra tsy fantatra hoe misy birao-maharitra manao fivoriana hafa any ambadika ve ka tsy voantso fa hatreto aloha tsy misy fivoriany ny birao-maharitra ka nanapahana an'izany hevitra zany nananovana an'izany sosikevitra izany. Ankoatr'izay ity fihetsika nataon'ny solombavambahoaka Navraoldina ity nanosika ny Mame Rabenirina nijery ireo didim-panjakana nanendry ireo filoha lefitra ny anteny miera-pirenena. Vokatr'izay mampiahiahy azy ny maharadalàna ny filoha lefitra ny anteny miera-pirenena any Navraoldina solombavambahoaka voafito tao amin'ny boribory tany fahadimy araka ny nambaran'ity Mame Rabenirina ity satria zao raha nijery ankaiky ny dekret nanendry ireo vepanina isaky ny faritany ireo izy dia nahita fa tsy ao anatin'ny dekret io ny anaran'ny solombavambahoaka voafito tao amin'ny boribory tany fahadimy dia tsy iza zany fa i Navraoldina. Araka izany mampametra-panontaniana ihany ny maha-ara-dalàna vepanina any ity solombavambahoaka ity hoy izy. Ankoatr'izay rehefa vakitsika lay arrêté dia ohatry ny arrêté rehetra misy lay atao hoe considérant eo maromaro tafiditra eo ao anatin'ilay considérant ny nifidianana ny birao-maharitry ny anteny miera-pirenena tamin'ny 2017 tafiditra eo ny nanesorana tsy ho solombavambahoaka intsony solombavambahoaka anankiray dia eo zany resany niandry fa tsy tafiditra ao anatin'ilay considérant ny fotoana na lasa filoha lefitry ny anteny miera-pirenena an'ilay nanao soni zany hoe ilay fifidianana tamin'ny 2013 raha iny ny angian'ilay arrêté dia afa ny anaran'ny filoha lefitry ny anteny miera-pirenena ho an'ny faritanina Antananarivo voalaza ao anatin'iny ny dikan'izay ilay olona manao soni zany tsy voalaza mihitsy hoe mpikambana amin'ny birao-maharitra raha ireo considérant hita ao anatin'ilay lay taratasy ireo no jerena dia eo mahatonga mamerina foana hoe raha mbola tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena filoha membre amin'ny birao-maharitry ny anteny miera-pirenena ka mahalala ny andraikiny sy ny asany dia tsy ho nanao an'iny mihitsy. Eo ihany zany rehetra zany fa tsy tokony hagagantsika raha i Navraoldina manao zao fihetsika izao. Fihetsika mifanipaka amin'ny lalàna mifehina anteny miera-pirenena. Efa narantsika tamin'ny herinandro lasa teo ny fihetsika izay nataony mampiseho fa te handimby ny toeran'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa taorina nanesoran'izy ireo azy ho filohan'ny anteny miera-pirenena. Miezaka ihany Navraoldina manao zay fomba rehetra atonga azy eo amin'ny toerana. Na dia efa fantany aza tsy ho isan'ny sokajin'olona tokony hipetraka handimby ny toeran'ny Christine Razanamahasoa izy. Ndao iverenantsika indray ny fihetsika izay nataony tamin'ny herinandro lasa teo. Manoloana ny fihazakazahana handimby toeran'ny filohan'ny anteny miera-pirenena teo aloha Christine Razanamahasoa entitra tena entitra i Navraoldina amin'ny fotoana itenenantsika izao. Mahita izy fa very asina ny ao amin'ny anteny miera-pirenena taorina nanaovan'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa fivoriana niaraka tamin'ny solombavambahoaka ray aman-dreny eto amin'ny firenena sy ireo vondrona politika maro samihafa tao amin'ny anteny miera-pirenena. Raha izy manokana dia mahita fa mamofopofona fanonganam-panjakana izao toedra raha-pirenena izao hoy izy. Io zany rehetra zany dia nanao fivoriana tsy ara-potoana izy niaraka tamin'ny préfecture Antananarivo, secrétaire général ny filaminana ao amin'ny anteny miera-pirenena sy ireo tompona ndraiky mpanjakana maro hafa. Ny antony fivoriana nataon'izy ireo dia ny anamafisana ny fiambinana ny anteny miera-pirenena.
raha nilazainy tamin'ny fomba hafa izany dia ny famerinan-kasina ny lapana ny teny meram-pirenena. Ny fanapa-kevitra izay noraisin'izy ireo dia zao: tsy azo atao intsony ny mitarika fivoriana na manao hetsika politika na manao conférence de presse eo amin'ny teny meram-pirenena, eny na dia eo amin'ny cafétéria aza. Ary tsy azo atao koa ny mivezivezy eo amin'ny anteny meram-pirenena ankoatra ny solom-bavam-bahoaka izay voafidim-bahoaka, satria izy ireny no solo-tenan'ny vahoaka, afaka miditra sy mivoaka ao amin'ny anteny meram-pirenena, afaka mifampiresaka eny amin'ny cafétéria. Tsy azo anaovana hetsika ara-politika intsony eto amin'ny anteny meram-pirenena. Zay zany fipetra miraisana eto amin'ny anteny meram-pirenena. Ao amin'ny cafétéria dia tsy mandray akoatran'ny fanaovana sakafo ato amin'ny anteny meram-pirenena, tsy mandray olo-kafa na mpanao politika na conférence de presse hafa. Fa malapany démocratie azo moa dia ny solom-bavam-bahoaka, solo-tenam-bahoaka ka groupe parlementaire ka manao hevitra vekoany. Izay ny ananany immunité parlementaire, manao hevitra politika na teknika zay tiany ambara dia azo atao. Fa tsy hoe misy fikambanana manana mpikambana 5 zay tsy voafidim-bahoaka dia milaza fa solo-tenam-bahoaka, tsy azo atao izany. Na dia mahazo miditra mivoaka ao amin'ny anteny meram-pirenena aza ny solom-bavam-bahoaka dia notsipin'ny Nèvre Oldinina mazava tsara fa tsy afaka manao zay tiany atao ireo solom-bavam-bahoaka. Tsy azony solom-bavam-bahoaka atao ny mivorivory eny amin'ny cafétéria. Tsy azon'izy ireo atao ny mitarika fivoriana miendrikendrika fitokonana, miendrikendrika fanakorontanana na fanonganam-panjakana hoy Nèvre Oldinina. Raha mandika ny iray amin'ireo voalazy ireo ny solom-bavam-bahoaka dia efa vonina amin'izany ny préfet de police n'Antananarivo. Efa vonina amin'izany ny mpitandro filaminana andraina ndraiky ny mifanandrify amin'izany. Ka raha koatr'izay koa ka raha misy koa solom-bavam-bahoaka ka tonga ato ka mamoromoro amin'ny cafétéria ka mitaky olona tokony, mitaky olona anonga-panjakana, mitaky olona anakotana firenena, eo ny préfet de police, eo a flagrant délit zany, tsy ao anatin'ny immunité parlementaire intsony, ho averina amin'ny asiny ny anteny meram-pirenena. Ka ianareo rehetra zay ho atao amin'ny anteny meram-pirenena dia ho amafisina firenenana tsy maintsy mitondra kara-panondro. Ary rehefa mitondra kara-panondro, adika ny kara-panondro omena batsa dia fatarina hoe iza ny olona andehananareo. Fa tsy hoe sakafo amin'ny cafétéria dia manao bizina telefona, tsy izany eo akory. Ny café lapity. Fanapa-kevitra hafa noraisin'izy ireo nandritra n'ity fivoriana ity dia ny anara-maso ankaiky ny sakafo ao amin'ny cafétéria ao amin'ny anteny meram-pirenena, satria matahotra izy ireo sao dia misy manisy poizina aminganana ny olona ho tokony filoana anteny meram-pirenena andibany Ramatoa Christine Razanamaso. Ary zany rehetra zany dia misy fiara-miasa eo amin'ny préfet de police n'Antananarivo sy tali fiarovany eo anivon'ny anteny meram-pirenena. So misy miteny ndray hoe isony Andriamatoa fiapanina ny cafétéria, miasa tsara ny cafétéria, misakafo ao mpiasa ary tsy maintsy tsarana maso akaiky koa mba ialana ny hoe sao sanatria vava misy manao pozana anaty sakafon'olona any entina tontona ny anteny meram-pirenena dia misy hoarahana maso akaiky daholo zany eto amin'ity lapa ity. Dikan'izay tsy misy olona intsony ka olona andeha. Eto am-pamaranana dia zao hita taratra ankehitriny fa minia tsy miresaka ireo tompona ndraiky mpanjakana manoloana ny fanitsakitsahana ny lalàna mifehina anteny meram-pirenena ataon'ny solom-bavam-bahoaka Nèvre Oldinina misandoka ny asasahan'ny filoana anteny meram-pirenena. Minia mikipo maso ireo solom-bavam-bahoaka maro anisa izay manindraindra foana sarotony dia sarotony amin'ny asiny anteny meram-pirenena. Minia tsy mandray andraikitra ihany koa ny ACC sy ireo tompona ndraiky mpanjakana maro hafa. Tsy magagatsika ny fisiany izao rehetra izao satria rehefa miaraka amin'ny fitondrana, miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina dia afaka manao zay tiana atao ho amin'ny tombotsoana antoko politika an'izy ireo mba hiarovana ny sezan'ny filoha Andry Rajoelina tsy hirodana. Fanontaniana ity amin'ny farany dia zao: mandra-pahoviana ity firenenantsika ity no atao ohatr'izao. Mandra-pahoviana. Na dia eo aza zany rehetra zany, mbola tsy tara isika vahoaka malagasy, mbola afaka manova zavatra isika amin'ny alalan'ny fifidianana solom-bavam-bahoaka ho atao amin'ny 7 Mey 2024 avy izao. Noho izany, mahaiza misafidy isika vahoaka malagasy, mahaiza mifidy ireo olona azo ametrahana fitokisana amin'ny fitondrana ny tenin'ny vahoaka madinika. Ary zay ihany koa mamarana ny videontsika androany, azadino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.